mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Faly miona aminao indray amin'ny anaran'ny tompo eto amin'ny mana isan'andro ary mirary ny fitahin'ny tompo anao ho aminao mandrakariva ny fahasoavany. Anio sika dia andinika soratra masina ary everiko fa mianankiray amin'izay fampianarana sarobidy satria fototry ny fiarahamonina no dinintsika anio. Korintianina 1:7 andininy 1 ka hatramin'ny 9:10 araka izay efa fandarana eo am-pelantanantsika rahateo amin'ny mana isan'andro na ny karatry ny mpiara-mamaky ny baiboly. Alohan'ny andiniantsika izany zava-dehibe izany dia tsara raha mbola miara-mivavaka isika. Andriamanitra raina izay an-danitro misaotra anao indray izahay raha menao izao fotoana izao. Afaka hiara-mandinika ny amin'ny teninao izay mampianatra anay ny lalan-kizoranay. Satria maizina ny lalanay raha tsy eo ny teninao. Samy mihevitra ny tenanay andeha amin'izay fantatra efa mety manko izahay kanefa ny heverina efa mety mazana dia izay mahasoa ny tenanay fotsiny ihany fa tsy mihevitra ny hafa noho ny fitiavan-teny efa misy eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay. Fa saingy izao efa eo ny teninao manoro hevitra anay, manoro lalina anay ary ampo anay ny mankatoa izany mba hahatsara ny fiainanay ary indrindra tompo aminay. Izay efa nandray ny famonjenao amin'ny Kristy Jesosy tomponay dia ny teninao ihany no faniliny tongotra izy fanozavana ny lalanay. Koa dia misaotra anao izahay. Avia ary tompo, avia tario ny sainay hianatra ny teninao ary meonay ny hery hoentinay manatanteraka izany voninahitra ny anaranao. Amin'ny anaranao Jesosy tomponay no angatahana izany. Amen. Hoy aho tany am-piandohana hoe isan'ny zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainana no dinintsika anio dia Korintianina 1:7 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 9:10. Tsy hafa izany fa momba ny amin'ny fanambadiana. Ary raha vao resaka fanambadiana no resahana dia mazava loatra fa tena fototry ny fiarahamonina mihitsy zany. Fa rehefa mikorotana ny fanambadiana dia mikorotana ny tokantrano, ary rehefa mikorotana ny tokantrano dia mikorotana ny fiarahamonina, ary rehefa mikorotana ny fiarahamonina dia manjary helo izao tontolo izao. Ary noho izany dia tsara indrindra ny andiniantsika mikasika izany fanambadiana izany. Eto nefa dia averiko indray fa io antsika kristianina indrindra izao fampianarana izao. Ho antsika kristianina indrindra ka ho ampiarintsika eo amin'ny fiainantsika kristianina ary dia ampianarintsika ny hafa ihany koa. Sarotra amin'ny hafa ny mankatoa izao raha tsy efa nanaiky an' Jesosy izy. Ary zany indrindra mahatonga antsika hitaona ny olona handray ny famonjena aloha zay izy vao afaka manaiky ny lalàna ny fanjakan'Andriamanitra. Vakitsika ary ny Korintianina 1:7 amin'ny anaran'ny tompo no amakintsika izany. Ny amin'ny fanambadiana ary ny amin'ireo zavatra nosoratanareo dia tsara amin'ny lehilahy raha tsy mikasy behivavy akory izy. Nefa noho ny fijangajangana dia aoka ny lehilahy rehetra samy hanana ny vadiny avy ary aoka koa ny vehivavy rehetra samy hanana ny vadiny avy. Aoka ny lahy anao izay mety atao amin'ny vavy ary mba toy izany koa ny vavy amin'ny lahy. Ny vavy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny lahy, ary mba toy izany koa ny lahy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny vavy. Aza misara-pandrina ianareo raha tsy amin'izay andro sasany hifanekenareo ho andro ivavahana nefa mbola iraisinareo fandrina indray mba tsy hakany Satana fanahy anareo noho ny tsy faharetanareo. Fandeferina nefa no anaovako izany fa tsy mandidy aho fa tiako ho tahakahy ny olona rehetra kanefa samy manana izay fanomeza-pahasoavana ny men'Andriamanitra azy avy ka ny anankiray toy izao ary ny anankiray toy izao. Fa hoy izaho amin'ny tsy manambady sy ny mpitondra tena kosa tsara aminy raha mitoetra tahaka izy
nefa raha tsy maharitra izy dia aoka hanambady ihany, fa tsara ny manambady noho ny homaimay. Ary ny manambady de didiko efa tsy zafa ny tompo, aoka tsy hiala am'lahy ny vavy. Nefa raha misy efa niala de aoka hitoetra tsy manambady izy na aoka ody am'lahy, ary ny lahy aoka tsy hiala amin'ny vavy. Fa amin'ny sisa de hoy zaho, fa tsy ny tompo, raha misy raha lahy manambady tsy mino ary mety mitoetra amin'ny ihany ny vavy de aoka tsy ialana izy. Ary raha misy vehivavy manambady tsy mino ka mety mitoetra amin'ny ihany ny lahy de aoka tsy ialana izy, fa ny lahy tsy mino de fa masina ao amin'ny vavy, ary ny vavy tsy mino de fa masina ao amin'ny rahalahy. Raha tsy zany kosa de tsy madio ny zanakareo, fa raha izany de masina izy. Fa raha ny tsy mino no miala, aoka izy iala, na rahalahy na anabavy de tsy voafehy am'izany, fa Andriamanitra efa niantso antsika amin'ny fihavanana. Fa ahoana moa no ahafantaranao raha vehivavy vonjena ny vadinao na tsia, ary ahoana no ahafantaranao raha lehilahy na ho vonjena ny vadinao na tsia? Ray Masino manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Ny fitsipika voalohany hitantsika eto de ny hoe tsara amin'ny lehilahy ozy tsy mikasy be vavy akory izy, zany hoe ionika izy, tsara aminy zany ho izy. De hoy ny sasany hoe ho an'ny olona manana fanomezam-pahasoavana ihany zany ekena tompoko, satria sahazarazarena samy hafa ny fanomezam-pahasoavana, ary zany indrindra no nylazany Paoly amin'ny 7 hoe nefa samy manana zay fanomezam-pahasoavana ny men'Andriamanitra azy avy, ka ny anankiray toy zao ary ny anankiray toy zao. Fa ny momba ny fanambadiana dia tsara ny milaza eto hoe aoka ny lehilahy samy ahana ny vadiny avy, ary aoka ny vehivavy samy ahana ny vadiny avy. Am'izao fotoana zao dia misy ny ady hevitra be ihany ny amin'ny hoe azo atao ny mampirafy rangaty fa nahoanako, ary le namana anankiray zay aza tadidiko ny tenenany tamikeo, manginy ianao ozy fa i Abrahama ane ozy nampirafy ary za koa mampirafika, de zay rolahy zany miara-mipetraka rehefa ny an-danitra. Izao anefa tsy Andriamanitra ny nanao tamin'ny Abrahama hoe mampirafesy ianao, fa fantatsika ny tantara fa voaterina nyroka an'io vadiny faharoa io Abrahama, ary ny fampirafesan'ny Abrahama no mbola fototry ny ady mandraka androany eo amin'ny Israelianina sy ny Palestinianina, satria samy miambo tompony tany Kanana ny rotonta, satria samy taranaky Abrahama izy. Eo koa ny fisarahana ny hoe ko raha samy taranaky Abrahama ary izy nataon'Andriamanitra hoe Israely, satria ny tany Kanana de ny men'Andriamanitra ny Israely. Ary ny taranaky Abrahama tamin'ny Sara vadiny, i Abrahama niteraka ny Isaka tamin'ny Sara, Isaka niteraka ny Jakoba, ary Jakoba natao hoe Israely, ny taranaky Jakoba natao hoe zanak'Israely. Tinambara zany de zao, tsy nasain'Andriamanitra nanambady maro ny olona, fa tokana ihany samy ahana ny vadiny avy, anankiray de anankiray ihany ny vadiny lehilahy. Mazava loatra fa hatrany am-pendohany zany. De eto sika de manao fanamariana, raha ohatra ka lay Andriamanitry Abrahama no Andriamanitry ny reo rahalahintsika Silamo de mahagaga ihany. Raha ohatra ka Andriamanitry Abrahama, Andriamanitry ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao, milaza hoe tokana ihany vadiny lehilahy iray ary tokana ihany koa ny vadiny vehivavy iray, de mahagaga raha ohatra ka hamela
ny olona mpanaraka azy hanambady maromaro izy satria fantatsika rehetra fa reo avantsika silamo dia mahazo manambady maromaro izy rehefa velon'ireo vadin'ireo. Ary eo zany de efa misaraka sahady ny fampianarany soratra masina sy ny fampianaran'ny Coran, de anjaratsika ny mifikitra am'izay efa nampianarana atsika dia ny mahatonga antsika vady mahatoky fidèle amin'ny tokantranontsika isika. Ny anankiray koa zay fampianarany omeny eto de ny hoe ny firaisan'ny lahy sy ny vavy ao anatin'ny fanambadiana, ao anatin'ny fanambadiana ho fa tsy ivela ny fanambadiana dia tena araka ny sitrapon'Andriamanitra. Indraindray manko misy ny sasany manontany tena satria ao ny olona tsy mandraharaha fa de miray am'izay tiany iraisana. Ao kosa ndray ny olona tena manamaso tena loatra de very ny fanam'vadiny aza no iraisany de ohatrany hoe manoty izy. Ohatrany hoe tsy madio ny firaisany amin'ny vadiny. Eto anefa de hitatsika fa nay Paoly aza de milaza hoe amin'ny fotoana zay ifanarahanareo ihany ianareo vo misara-pandriny, amin'ny fotoana ifanarahanareo ivavahana, mba tsy alay-panahy ianareo ka sanatria andeha hijangajanga noho ny fakany satana fanahy ianareo. Ny anankiray de ambarany koa ny hoe tsy mandidy anareo anefa aho izy fa izao ihany tiako tahaka ny olona rehetra, kanefa zao aoka samy andeha amin'ny fanomezam-pahasoavana ny menazy. Paoly apôstôly manko raha nanoratra izao izy de tsy nanambady izy, ary raha dinina ny tantaran'ny Paoly apôstôly dia angamba ho isika hoe fa nga Paoly apôstôly nga tsy nanambady, tena tsy nanambady mihitsy Paoly apôstôly, kanefa mety ho efa nanambady ihany izy tany aloha satria isan'ny Sinedriona izy, ary raha isan'ny Sinedriona izy dia azo lazaina fa nanana ny tokantrano ihany koa izy. Ary zany indrindra raha mijery ny ao amin'ny asan'ny apôstôly sika, asan'ny apôstôly 4:20 dia izao ny voalazany hoe ary izaho efa nihevitra tao am-poko tokoa fa tsy mety raha tsy manao zavatra maro anohitra ny anaran'i Jesosy Nazareta, sady nataoko tany Jerosalema zany ka maro ny olona masina no diko tao an-tranomaizina rehefa nahazo fahefana tamin'ny lohan'ny mpisorona aho, ary raha hovonoina reny dia mba nandatsa-bato nanaitry izany koa aho. Tsy afaka nandatsa-bato izy raha tsy isan'ny Sinedriona, kanefa ny Sinedriona dia nanana ny vadiny avy. Ary zany mahatonga mpandinika soratra masina ilaza hoe Paoly apôstôly ngamba efa nanambady izy, saingy asa na maty vady izy nahoana, fa eto izy de milaza hoe tiako tahaka ny olona rehetra kanefa samy manana izay fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra azy avy. Ka ny anankiray toy izao ary ny anankiray toy izao ilazany hoe tiako hitoetra tsy manambady tahaka ahy, ny tiany ho lazaina raha dinintsika ny momba ny soratra napetrany. Noho izany eo anatrehan'ny soratra masina dia na manambady ianao na tsy manambady ianao de tsy misy tsiny eo anatrehan'Andriamanitra akory zany. Zao anefa ho izy amin'ny tsy manambady ho izy sy ny mpitondra tena, zany hoe ny célibataire zany na ny mativady, de ho izy hoe tsara aminy raha mitoetra tahaka izy. Ary eto miverina hoe mpitondra tena, de hoe mpitondra tena tahaka i Paoly, fa i Paoly dia everina fa mpitondra tena izy arak'izay efa nazavaina tamintsika teo aloha, araka ny mpandinika ny soratra masina sasany. Fa de zao am'izao fotoana zao izy aloha dia tsy manambady, na tsy nanambady mihitsy izy na mpitondra tena satria maty vady, fa tahaka ozy tokan'izy zany. Nefa ozy raha tsy maharitra izy de aoka nambady ihany, fa tsara ny manambady noho ny maimay. Zany hoe ny firaisanao noho ny fahamaimaizana, fitediavanao iray amin'ny olona, amin'ny lehilahy na amin'ny vehivavy noho ny fahamaimaizana de hiteraka fijangajangana. Ary noho izany raha tsy maintsy iray amin'ny lehilahy na amin'ny vehivavy ihany ianao de aoka ho amin'ny vadinao, ary zany mahatsara ny hanambadianao. Ny manambady de didiko hoe aoka tsy hiala amin'ny lahy ny vavy, nefa raha misy efa miala de aoka hitoetra tsy manambady na aoka hody amin'ny lahy izy. Hotsarovatsika aloha ny zava-misy tao amin'ny Korintianina, fa ny Korintianina
mazava loatra fa talohany midiran'ny Paoly tany Korinto dia jentilisa ny olona tao. Ary rehefa jentilisa ny olona tao, nandray ny filazantsara ny olona tao rehefa avy eo, misy ao amin'ny tokantrano anankiray, misy ny lehilahy tsy nandray ny filazantsara fa ny vehivavy nandray azy. Misy koa ny vehivavy nandray ny filazantsara fa ny lehilahy tsy nandray ny filazantsara. Hanka ao anatin'ireo olona ao korintianina tonga kristianina ireo dia ambaran'ny Paoly hoe na tsy niova fo aza ny vadinao de aoka tsy ala aminy ianao. Misy manko ny sasa manao hoe rehefa tsy bebaka ianao de ariko ianao de aka ny olona mibebaka. Tsy ekeny zany, tsy ekeny soratra masina mihitsy zany. Tandremo sao ianao mihevitra hoe izy tsinona tsy mety mibebaka ko tsy mety miova foko manjary tsy miady ny ato trano ato fa nde ariko izy de akavady miova fo. Tsy ekeny soratra masina izany, tsy ekeny zany. Ary zao nambarany hoe raha misy rahalahy manambady tsy mino ary mety mitoetra aminy ihany ny vavy de aoka tsy ialana izy. Na miova fo izy na tsy miova fo izy, rehefa vadinao ara-dalàna izy dia vadinao zany. Tsy ilaina mihitsy ny hoe hitady vady hafa ianao. De tahaka zany koa ny vehivavy ozy, raha tsy mino raha lehilahy, aza miala ianao, mijanona eo ihany ianao. Inona ny antony izy? Satria na ny lahy na ny vavy, rehefa pino ny vadinao dia eken'Andriamanitra hoe ho voatokana ho an'Andriamanitra ihany koa io vadinao io. Masina ho an'Andriamanitra ihany koa io. Ary ny zanakareo koa dia masina ho an'Andriamanitra ihany koa ny zanakareo. Ary zany no mahatonga ny lalàna eo amin'ny fiangonana ankehitriny ny amin'ny hoe rehefa mpandray ny fanasan'ny tompo na ny ray na ny reny dia ekena atao batisa ny zanany. Fa raha ohatra kosa ka tsy misy mpandray fanasan'ny tompo izy mivady dia tsy eken'ny fiangonana naovana batisa ny zanany, satria izaho sy ny ankohonako raha tsy mbola n'olo tena ho an'ny tompo ray na ny reny faravaratsiny dia tsy mety tsy miatra lay hoe izaho sy ny ankohonako de anompon'i Jehovah zahay. Ary noho izany izy de izao, raha ohatra ka tsy pino ny vadinao, aza mitady hisaraka aminy mihitsy ianao, fa ny anjaranao dia matoky lay teny nilazain'ny Paoly hoe minoan Jesosy tompo de ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Fa ilay mpianatra ny maizina tany Filipi tokoa anie, izy no nahita ny voninahitr'Andriamanitra ary nahita ny asan'Andriamanitra tao amin'ny tranomaizina, de izy no nitondrany Paoly nakany aminy ary nilazan'ny tompo hoe minoan Jesosy tompo de ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. De mazava loatra fa isy ny ankohonany mihitsy tokoa no novonjen'ny tompo. Fa eto no misy zavatra anankiray, ny 5:10. Raha ny tsy mino no miala, aoka izy iala ho izy, na rahalahy na anabavy de tsy voafe amin'izany, fa Andriamanitra efa niantso antsika amin'ny fihavanana. Io hoe raha ny tsy mino no miala io, ahoana moa no tena dikan'izany? Misy olona ary tena efa nahitan'izany mihitsy ary avana, efa nahitan'izany mihitsy aho. Raha nitoroteny tany amin'ny toerana anankiray aho ka nandray ny filazantsara lay lehilahy, ny zavatra nisy de izao: nibebaka tamin'ny vahontany izy ary nanolo tena marina ho an'ny tompo. Satria tsy nisy fiangonana lay toerana, fa any ambanivohitra tsy nisy fiangonana, dia nanolo tena nitady fiangonana hanoloran'ny tena ho an'ny tompo lay lehilahy. Ary zao ny zavatra nitranga ho lay raha matota ho aminy hoe raha ivavaka zany ianao de za tsy atoetra fa veloma ianao fa lasa, de iny tokoa izy ny lasa ary de lasa tokoa. Mazava loatra moa aloha fa tany am'zany tany ambanivohitra ny nalehako zany a dia tsy nisoram-panambadiana kory izy fa io nivadiny tao an-trano tao. Fa eto no olana hoe ahoana ary zany, hoe raha ny tsy mino ny miala aoka izy hiala, na rahalahy na anabavy de tsy voafe am'izany, fa Andriamanitra efa niantso antsika amin'ny fihavanana. Misy fotoana sasany, misy ho iaho fotoana sasany, zay tena rehefa tena manolo tena ho an'ny tompo ianao, dia lasa tsy hity zay alehan'ny vadinao. Tsy zakan'le hoe iara-mivavaka izany, anolo tena ho an'ny tompo zany, tsy zakan'izany. Ary misy fotoana tahaka izany mihitsy, any izy tsy hity zay alehany, firy taona tsy hity zay alehany, ary renao izy rehefa aveo hoe efa niteraka rony izy any ambadika any.
nanteraka anankiray hony izy any ambadika any, nefa mahana vady kely hony izy any ambadika any. Am'izay fotoan'izay ve de omen'Andriamanitra tsiny ve ianao raha ny fanarahanao ny tompo nahatonga azy hiala, ary nahatonga azy avy eo izy mihitsy indray ny mangataka divorce mba azony manambady le olo-kafa ary. De zay no azo ampiarana ity teny eto ty hoe raha ny tsy minony miala na rahalahy na anabavy de tsy voafe am'izany. Inona moa ny dikan'izany? Rehefa miala izy ary lasa niaina tany amin'ny fijangajangana nanambady olon-kafa ary tsy hitanao tsony zay anaovana azy ka nangataka divorce izy, efa niteraka rona telo izy tany ambadika any, na efa miaina amin'ny vehivavy hafa izy any ambadika any, efa nanitsakitsaka ny fanekena ny fanaovana ne izy, ary ny tompo no nylaza raha misy misaotra ny vadiny afa-tsy noho ny fijangajangana, zany hoe tena napetraky ny tompo mihitsy hoe raha mijangajanga kosa le anankiray ka tsy zakan'le anankiray zany dia tsy voafe am'izany ho izy na ny lahy na ny vavy. Ny fijangajangana ihany no hany azahoana manaiky ny fisaraha-panambadiana. Raha mijangajanga lay anankiray de azo ekena ny fisaraha-panambadiana araka ny tenin'ny tompo hoe raha misy misaotra ny vadiny afa-tsy noho ny fijangajangana, fa zany hoe raha ohatra ka noho ny fijangajangana ny sarahana dia ny pino izy de tsy voafehy am'izany. Zao nefa zany tory tsy milaza hoe dia tsy azoko atao ve miaritra ihany na de mijangajanga aza ny vadiko. Tsy terena isaraka ianao akory. Tsy zany. Tsy terena isaraka ianao. Nefa raha ohatra ka misaraka aminao ny vadinao, mitady fisarahana aminao ny vadinao, noho izy efa mijangajanga izy efa manana vady kely any ambadika any, raha sanatria aza ka misaraka ianareo dia azonao atao tsara ny milaza amin'ny tompo hoe tompo izao ny zavatra efa mitranga, ary mino marimarinao fa tsy manameloka anao am'izany ny tompo. Fa ny teniny eto de milaza hoe na rahalahy na anabavy de tsy voatery am'izany, fa Andriamanitra efa niantso antsika amin'ny fihavanana. Raha mety mitoetra kosa ho ihany nefa izy na tsy mino azy, zany hoe mitoetra eo aminao izy, tsy mijangajanga izy, tsy manitsakitsaka anao izy, fa miainao aminao izy, fa tsy manolo tena anao taony. Tsy mety manolo tena izy, tsy mety miaraka mivavaka aminao izy, tsy mety miaraka mandeha manao any am-piangonana izy, tsy mety raha izany nataony, de ozy ny tenin'ny tompo hoe aza misaraka amin'ny mihitsy ianao. Ary izany zavatra zany ry havana dia ahitantsika ny fahendren'Andriamanitra. Ary noho izany dia mampianatra tsika ny tompo. Eto am'izao Korintiana 2:7 izao, ny amin'ny hanajanao ny tokantranonao, ny iainanao miaraka amin'ny vadinao, vady tokana ihany ny vadin'ny kristianina, iainao mahatoky miaraka aminy izy. Raha ohatra ka selibatera ianao ho izy na mpitondra tena, tsaratsara aminao kokoa ny mitoetra tsy manambady, nefa raha tsy maharitra ianao fa te hanambady dia tsy fahotanao ihany koa zany. Saingy zavatra anankiray de ny hoe raha ohatra ka niova fo kosa ianao, raha vao niova fo ianao ka ny vadinao mbola tsy niova fo nefa tsy manitsakitsaka anao izy, fa izy tsy mety mivavaka miaraka aminao fotsiny, de tsy tokony hisaraka aminy am'izany ianao, fa tokony hiaraka amin'ny hatrany. Fa raha ohatra kosa ka miala izy, lasa izy mijangajanga, lasa izy manitsakitsaka anao, raha zakanao ny miaraka mipetraka aminy, raha tianao izy ka te hivavaka ianao, efa nahita zany ary havana. Betsaka ny vehivavy tena efa nitsakitsahany vadiny mihitsy izy, kanefa de nivavaka ny nataony, satria fantany fa iny vadiny iny dia efa navidin'ny tompo tam'rany ihany koa, de nivavaka ny nataony. Ny mahafaly de zao, naveriny tompo soamatsara ihany reny vadiny efa nandao azy reny. Misy kosa nefa ny sasany tsy niverina le lehilahy fa lasa tany, dia tsy manome tsiny azy Andriamanitra, satria efa nanapaka ny fanambadiany tamin'ny fijangajangana izy. De niraisiny fotsiny tenin'Andriamanitra hoe rehefa lasa moa izy, ataoko hoana moa no any raha azy iveriny eto amiko, ary rehefa nanambady ray rona telo any izy nangataka divorce izy de nanaika, ataoko hoana moa.
hoy ny tompo hoe raha ny tsy mininy miala aoka izy iala fa Andriamanitra efa niantso antsika ho amin'ny fihavanana. Enganie zany fanazavana tsotsotra nefa zavatra lehibe zany dia hiainanao amin'ny maha-kristianina anao. Ka raha sanatrika mbola tsy voavonjy ny vadinao de tsy ho kivy anao fa hivavaka ho azy raha mbola miara-mitoetra aminao izy. Ary na sanatria aza moa ka manao ny ditrany any izy, Andriamanitra ny mamerina ny maditra ho eo aminao hoe minoa, fa marina ny voasoratra hoe minoa ny Jesosy Tompo de ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Hivavaka isika. Misaotra anao zay raha eo no ny famondram-ponao sy ny fitiavanao, satria tena mazava aminay ny teninao. Fa hay ve ny fitsipika mikasika ny fanambadiana de nataonao mazava ao amin'ny teninao tokana ihany ny vadinay. Izany ihany no fitsipika nataonao hatrany am-boalohany. Mifona aminao zahay Tompo, fa raha am'izao fotoana izao moa zany fanambadiana zany de zavatra efa tsy de misy dikany tsony zany, ary fonanay aminao fa na dia ao amin'ny fiangonanao asa de mbola misy ihany tahaka ny tany Korinto zay miaina amin'ny fijangajangana nefa ao amin'ny fiangonanao ihany izy. Mifona aminao azy reny zay, ary mangataka aminao mba hanome fahasahina ny mpitory ny filazantsara, hanambarany marina sady hiaina amin'izany fahamarinana zany. Vavaka aminao manokan'izay ho an'ireo kristianina manana vady tsy mino, mangataka aminao zay Tompo mba hampahery ny finoany ianao, hampatanjaka ny finoany ianao ka hanome toky azy, fa marina zay nambaranao hoe minoa ny Jesosy Tompo teo vonjeny ianao sy ny ankonanao, ho tanterahinao amin'izy reny eny izany teny fikasanao izany. Ary reo rehetra miezaka ijoro araka ny teninao ho mahatoky amin'ny vadiny, mba hisiny filamianao tokantrano sy ho voninahitra sy anaranao, de ianao Kristy Tomponay no anoana sy hanampy azy reny isanandro mba ho voninahitra sy anaranao zany tokantrano izany. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Mana isanandro fandiniana sy fandalinana ny soratra masina, atolotry ny fikambana ny mpiara-mamaky ny Baiboly. Raha nahalinanao zany, azo atao ny mividy kasety na CD izay hafarana amin'ny fikambana mpiara-mamaky ny Baiboly, Totobato Ranavalona voalohany Antaninarenina. Raha mila fanampanazavana dia antsoy ny laharana tarby 24 809 92 na 032 72 147 27. Ho anareo any amin'ny faritra kosa, mifandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo.